Mbola sarotra ny raharaha mahakasika ny tany Anjozorobe izay mbola ho toizantsika hatrany kosa ny atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny mahakasika an'izay raharaha Anjozorobe izay vato cristal titane no trandrahana amin'ny carrière mampisy olana amin'ny commune Martsipoy Anjozorobe. Nanamafy androany Jean Hermont fa tsy marina ny filazana fa efa nasahatra ny fitrandrahana ao an-toerana izay. Fanazavana avy hatrany. Raha ireny le olona zoko be ozy iza satria zoko redy daholo reny izay nilaza tamin'ny karety tsy reny tompoko raha andrianary miadina Alphonse. Raha andrianary miadina Alphonse zany angambany raha mahita tsika ray mandreny reto ireo mitovy taona aminazy sady mainty izay ny fanaraka amiko ara-taratasy ary ny fifanarahana ay dia misy prévu io 2 mois raha zay jany kareranazy dia misy prévu 2 mois hoe ary ny contrat ny fanovanay tsisy fetrany hoe 10 ans io tapitra na tapaka na 2 mois io tapitra tsisy fetrany zay ny fanovanay mirahalay mianaka ka regny olo milaza hoe fa tompona karera zany mba mangetaheta regny hetrika ifagnatrika amiko tsy regny tompoko magnaraka amiko zaza gaga tsisy olo fantako regny nata raiky azy